Angafaliana trano tokolasi do governo nitsidika ny tokatrantsika tsirairay avy tonga soa indray ato anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MATV manasantsika mpananjana izay hanaraka hatramin'ny faran'ny fampalalam-baovao izay entinay amin'izao aliny sabotsy izao. Mahakasika ny raharaha ireo rongony izay tratra tany Osy misy antarantsika ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Ny vohitra nandritry ny fanadihadiana mahakasika ny raharaha rongony izay niakatra fampanoavana tany Osy omaly fa misoratra amin'ny Maharante Jean de Dieu zanak'anabavy ny ministry ny asa-panjakana ankehitriny ny fiara tsy mataho-dalana iray hoiatran'ny loharanom-baovao Voaray. Migadra vonjimaika avokoa izy rehetra hoy ny vaovao avy any an-toerana ary notanana any am-ponja nefa izy ireo no ny fitokonana izay tanteray ny mpandrarahany fonja amin'izao fotoana izao. Nahatra adiny 7 ny fanadihadiana tao amin'ny fampanoavana tao amin'ny fitsarana Iosy mikasika ireo olona valy voaroroy tamin'ny raharaha rongony 310 lasaka nanomboka tamin'ny 12 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany alina vokany migadra vonjimaika avokoa izy rehetra hoy ny vaovao avy any an-toerana fa mitokona moa ny mpandrarahany fonja dia mbola voatany any amin'ny polisy izy ireo hatreto. Fantatra fa novidiana tao Ranohira ireto rongony ireto dia alefa aty an-drenivohitra Ranohira toerana betsaka mpizahatany mitsidika. Ny iray amin'ireo fiara tsy mataho-dalana ireo dia misoratra amin'ny Maharanty zanak'anabavy ministry ny asa-panjakana ankehitriny ihany loharanom-baovao. Nandeha ihany koa ny feo fa volana vitsy lasa izay dia efa voasaka mpitandro filaminana tamin'ny lalam-pirenena faha-7 iny ihany koa ny iray tamin'ireto fiara ireto satria nitondra sokatra maro raha diata avy any Toliary. Misy mpisolo vaika foana nefa ny ankalana amin'izany ny tena nahadoa tsy mety tratrana voasazy. So ihany fa nisy ny tambajotram-pifandraisana ka tsy afaka nampanginy ity raharaha 310 rongony ity. Izy nodorana teny ivelan'ny tanànan'ny Osy omaly. Feny eto amintsika izany dia miaradiny fahefana sy ny trafika. Miala ny Bois de Rose dia miditra ny Moly Rose. Hoy ireo tanora eny ambany tanàna, ny Prime Ministre teo aloha Maire Berzika nanipy an'izay koa omaly. No hoe moly dia midika hoe rongony sao tsy fantatrao.